dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no hafahana miaraka amintsika ao anatin'ny teny fampahirezana izay andraisantsika herindray avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo, misaotra ny mandrakariva izay no amin'ny fitiavanao sy ny famotram-ponao lehibe, mbola hetezanao hampahery anay manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovanay, mangataka ny herin'ny fanahinao masina mba hiasa ateny anatinay, ahafahanay mino fa Andriamanitra tsy manary ianao, ary momba anay mandrakariva mandra-pahatonga ny fataperan'ity izao tontolo izao ity. Tsy hainay ny tsy hisaotranao manoloza ny toe-javatra izay mandalo ny aretina, ny rivo-doza, na dia nisy fiantraikany teto amin'ny firenena azy, tsy nandringana nyity firenena ity ianao, fa navelanao hitrango izany mba hampieritreretana anay tsiraray avy, mba tonga anay hiverina tanteraka aminao. Jehovah-Andriamanitra ray eo, mamondrafo amin'ny firenena, mamondrafo amin'ny sambatan'olona, mamela ny elokay, ary mangataka aminao Tompo, mba hisokafa ny saina mampanahy ny tsiraray avy, ny olona rehetra tsy ankanavaka, mba hatoky ny fitantananao sy hiverina tanteraka aminao, satria ianao ny tompon'ny fiadanana. Ka raha mandeha mahitsy izay dia afaka miaro anay ny amin'ny loza maro isan-karazany ianao. Dia mitenena indray Jehovah fa miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa ary miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manome ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Ny zavatra resahantsika tamin'ny farany dia mahakasika ny fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra. Io ihany ny lala-tokana mba handraisantsika ny fitahiana sy ny fahasoavana tonga ny Jehovah hanatanteraka ny teny fikasana izay efa napetrany tamintsika. Tary amin'ny Lioka toko faha 20, ny andininy faha 9 namitianantsika ny teny fampahirezana tamin'ny farany, kanefa tsy hoe atao mandalo fotsiny amin'ny sofontsika fa mba ho lasa fiainantsika mihitsy. Ny andininy faha 13 izay milaza hoe fa miambena ka mivava mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Izay teny Jesosy Kristy izay dia teny milaza ny toe-javatra hitranka aty amin'ny farany, satria raha mijery ny contexte ao amin'ny Lioka toko faha 20 isika dia miresaka an'ireo famantarana maro isan-karazany izay nambaran'i Jesosy mialohan'ny fiaviany, ary ny zavatra mampatahotra raha tsy miorina amin'Andriamanitra dia efa saika tanteraka avokoa ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy, ary izy tsy mampitahotra eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, fa mba hahatonga ny olona ho tsara fiomanana, mba tsy ho tampoka aminy ny loza izay ho tonga tapoka. Ary izay indrindra no mahatonga antsika miresaka hoe ny teny fikasan'Andriamanitra nge matoa no omeny, dia misy zavatsarotra tsy maintsy andalovana. Ary izay no mahatonga azy izay mampitandrina mandrakariva raha tsy hijery fotsiny tsika ny 19 sy 20 ny famarinan'izany manerana n'izao tontolo izao, ary indrindra na eto amin'ny firenentsika ary raha tsy mitandrina dia taona 20 sy 20 ity dia ho tafalatsaka ao anatin'ny tetikady tiany Satana apetraka mba hitondra korotana. Kanefa matoky sy mino ny tenako fa maro ny olona izay matahotra an'Andriamanitra ka hivavaka mandrakariva hanatanteraka ny tenin' Jesosy. Fa izao ny voalaza amin'ny 19 sy 20 hoe ary ho isy tamin'isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy horohorontany lehibe ary mosary sy reto mandrinkana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe ahafahany an-danitra. Raha mijery an'izany toe-javatra izany fotsiny dia indraindray ohatra ny mametra-panontaniana hoe inona ihany ny tsy mbola tongavan'ny Tompo, fa saingy efa tanteraka avokoa izany rehetrarehetra izany. Kanefa
ny kristianina mangetaetange ny fiavian'i Jesosy Kristy fa raha taka manokana de mbola misaotra an'Andriamanitra hoe soa ihany ianao Jesosy tompo, mbola tsy tonga fa raha tonga ianao ho isan'izay hovonjena avy ary petra amitsika inge ny fanontaniana raha tonga tapaka tokoa ny tompo mba tena tanterakitsika ve ny fepetra zay napetrana indrindra eo andiny fatelo enina amby telopolo hoe fa miambena ka mivava mandrakariva mba hery ianareo ka handositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona zay milaza amitsika hoe tena tsy afa-bela ao anatin'ny tena fampahirezana omen'Andriamanitra fa matoa saina miambina de misy zavatsarotra mety hitranga tapoka matoa ianao miambina nge de fantatra fa misy fahavalo mitady anafika de mila mitandrina ianao mba tsy ho tampoka aminao ny loza ka fano miala am'izany fahavalo zany mba tsy ho taminy fahavalo ary misy roa kely eo de nidikany hoe mireta tory matoa ianao asaina tsy matory de amin'ny andro tsy ampozina no atongavan'ny fahavalo no atongavan'ny loza ary zay fiainana tokony iainatsika mentsika nanamrenany ny fifadikanana natao amin'i Jesosy nandritran'ny 70 andro sy 70 alina zay tandindrony tokony fiainany zanak'Israely nandritran'izany fotoana namaky vakiny ny hevitra mandra-patongany amin'ny tany Kanana fifadikanana tsy tanterahana amin'ny fotoana zay itiavantsika azy fa tokony ho lasa fiainana ary zay ny zavatra nampitaitsika zay le fiambenana zay de fiambenana mandra-piavan'ny Kristeny amin'ny rao ny lanitra satria tsy afaka ianao anendry andro ray eo am'izao aiambina satria miloza tampoka mahatonga atsika na de teo ary ny toe-javatra mitranga ny rivo-doza ny aretina tsy afaka misakana ny loza zany mihitsy tsika na hivavaka amin'Andriamanitra atsika hoe mangataka aminao Jehova aoka tsy andalo aty aminay ny rivo-doza aoka tsisy aretina fa tsy maintsy mitranga eo fa nitanjona kendren'Andriamanitra fotsiny de ny atonga atsika iomana mba anatanterahany ny teny fikasana amitsika satria ho ataon'Andriamanitra hafa ny fiarovan'ny olona mamerimberina amin'ny Mateo 7 mandrakarivotsika karazana olona misy eto amin'izao tontolo izao zay nohariny Jesosy tao anatin'ny lehilahy manan-tsaina sy ny lehilahy adala samy nanorina ny tranony ray tambony vatolampy ray tambony fasika inona ny tovizan'izy ireo ndray nandreny teny nakatoa tonga ny loza tsy nianjerany tranony ndraindray nandreny teny fa tsy nakatoa tonga ny loza ny fianjerany zay pirofo fa tsy mahasakana ny loza tsy hitranga zany tsika indrindra am'izao vanim-potoana zao efa tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany ty zao tontolo zao ty miratsy zao fiainana zao fa saingy na dia zany ary afaka miditra mitsehatra mandrakariva Andriamanitra miaro ny olona zay tena matahotra azy ino moa no natonga atsika nyresaka an'izay taona 2024 ny idirantsika tao amin'ny taona 2024 mampatsiaro kely tao tsabata ny taona 2024 kanefa pasika lehibe ihany koa ny zavatra nanaitra nefa 3 taona mipaka zay miaraka tamin'ny idiran'ny coronavirus no nanazavatsika ny pasika tafita ve nyraisin'ny olona ve le famarinana tao anatin'izay 3 taona zay tsisy afa-bela tsony zany ny akamaroan'ny olona nahafantatra ny famarinana makasika ny pasika fa saingy tonga indray ny taona 2024 fitomboan'ny taona tamin'ny andro sabata taona ara-baiboly fitomboan'ny taona ara-baiboly andro sabata ny pasika tena izy fa 14 ny volana nisany andro sabata zay no natonga atsika hoe sabata lehibe ary raha vo pasika ny zavatra mitranga de nidikany mariky ny fiaingana iainga tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely andehany amin'ny tany Kanana fa tsy midika fa milamindamina ary efa nazavaintsika teto hoe vao nanomboka ny ainga tao amin'ny tany Egipta tao aorianany pasika ny zanak'Israely fanenjehana ny andry azy ny antsika nanazavana hoe tsy mora ny zavatra
miatra amintsika ny taona 20 sy 20 fa betsaka ireo toe zavatra mitranga tsy ampozona de hitatsika ny rivodoza ny aretina ary ny zavatra miandry ary na de ao anatin'izao hoe fiomanana fifidianana zao nge raha olona mandinika ny soratra masina tsy amboly korotan'izany mihitsy fa tokony hiambina hitandrina eo anatrehan'izay satria di solitan'Andriamanitra mba ho fanafahany kanefa zay fanafahany zay tsy maintsy misedra zavatsarotra ary mibaiko napetraka Andriamanitra tamintsika de tsotra Jehova hiado anareo nareo kosa angina eo anatrehan'izay ary araky ny teny lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tsy tian'Andriamanitra mihitsy miemotra amin'ny lafiny rehetra kanefa ny zavatra tsy maintsy resahantsika fiainana le izy ary misy anton'izay ary indrindra amin'izao vanim-potoan'izao ray volana eo de hiditra ny Pasika indraytsika zany hoe hahatsiaro indray ny afatra zay nampitain'Andriamanitra ary ny zavatra matetika nefa de zao raha vo hiditra amin'izay Pasika zay de misy foana ny zavatra tsy ampozina mitranga mampisavoritaka mampikorotan-tsaina loza ady misy foana zany fa voarain'ny olona ve ny afatry ny Pasika zay hitondra fanafahana ho azy tahaka ny zanak'Israely tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta ankizy raha tsy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema zay novonoany maninona moa tsika miresaka an'izany mampatsiaro kely vetivety fotsiny an' Jesosy Kristy zay niditra tamin'ny batisa zay lalina tsy maintsy izorana tsy hoe rehefa vita batisa de azo antoka amin'ny famonjena tsy anisan'ny lalina tsy maintsy andalova anivozakely ho entina mamita ny dimy andra-patongany amin'ny tany Kanana ny batisa ary ny zanak'Israely zay fantatritsika nazavaitsika teto Korintianina 1:10 natao batisa izy tamin'ny epitana tao amin'ny ranomasina mena ary zay ny tokony amerina atsika ho amin'ny loniny mba hizahantsika toetra ny fampianarana zay raisitsika na ny afatry ny tenin'Andriamanitra zay torina amintsika mba tsy handray atendrony fa iondrika eo anatin'ny soratra masina satria fiembenana nitaky ny tenin'Andriamanitra ny dikan'izay miambin'izay zany de zao maka ny fitaovana rehetrarehetra ianao hoentinao miady mba fahanao manatanteraka an'izay asa fiembena zay asa firetatoro zay tahaka an'ireny sécurité miambina tanàna na miambina trano reny tsy mivatan-tenany fotsiny angeny eo sady miarotoro izy ary matetika tena amin'ny andro alina nefa ny tena miasa ny sécurité mimpiambina satria ao no vanim-potoana anankiray zay anafia ny fahavalo kanefa rehefa tena jerevantsika ny zava-panao anatin'izay alina zay de zao fitoerana ao anatin'ny aizina fitoerana ao anatin'ny miota fotoana hatoriana tsy hafantarana ny zavatra mitranga kanefa ny afatry ny tenin'Andriamanitra de fiembenana zany akory tsy midika hoe tena tsy hatorontsontsika fa manakatra ny zava-panay fa ny sécurité na ny mpiambina tsy mivatan-tenany fotsiny eo fa misy fitaovam-piadiana eny ampelantanany eny basy langilangy fa fahavononana mba hiatrika ny fahavalo zay tsy fantatra ny atongavany fahavalo io fa tampoka ary zay ny lalana miandraitsika ity amin'ity zao tontolo zao ity takina iambina satria miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina ny fahavalo isan-kananantsika ary zay mambaran'ny Paoly apôstôly any amin'ny Efesianina 4:9 de zao ny voasoratra ao Efesianina 4:9 de ny 10 Efesianina 4:9 ny 10:10 vakitsika hatramin'ny 10:10 ka hatramin'ny 20:10 farany mahireza amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahireza tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba afahanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa sika tsy mitolona amin'ny fomban-draozy fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana
sy amin'ny mpanjakan'izao famezina zao de am'fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany de raiso avokoa fiedin'Andriamanitra mba azahoanareo anohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo. Andriamanitra tsy mampanantena zavatra miadana ho an'ny olona, misy andro mahory tsy maintsy andalovany fa ny zavatra teneniny de hoe tafio avokoa ny fiedin'Andriamanitra, raiso avokoa ny fiedin'Andriamanitra mba azahoantsika mifahatra anohatra amin'ny andro mahory. Fa ny ady zay atrehantsika de tsy miady aminao fa mandray fa mifanahy ratsy sy amin'ny fanapahana ary amin'ny fanjakana sy ny mpanjakan'izao famezina zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Zany hoe tena natson'Andriamanitra ho mpiambina avokoa ny kristianina rehetra satria tampoka ny atongavan'ny fahavalo ary tsy maintsy manana an'izay fitaovam-piadiana zay entina miatrika. Inona ny fitaovam-piadiana tenin'Andriamanitra? Miambena hozy Jesosy Kristy, mereta tory ary eto de manoro-hevitra izy mba handraisana ny fiadiana zay ary zay ny tokony ho fiainany zanak'Israely satria de ho hitantsika satria rehefa tafavoaka ny zanak'Israely miainga atao amin'ny tany Egipta tamin'ny andro Pasika de nanovoery izy tamin'ny alalan'ny finanana ny zanak'ondry nofo ny zanak'ondry nohanina niaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira fa natetiavana ny raha tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana zay vao tafainga atao nahazo hery ary eniky ny fiarovan'Andriamanitra de ho anatrehan'izay nresahantsika koa taona 2022 makaty amin'ny taona 2023 miainga atao amin'ilay tao-tsabata sy ny taona pasikatsika de taona nazavana 3 taona maninjinjy na nazavany pasika ary raha vao nresaka ny pasika zanak'ondry tsy misy klema vao nresaka ny zanak'ondry tsy misy klema fandraisana fanasan'ny tompo zay anisan'ny zavatra tsy maintsy fantarina ny zava-miafina mba hoery hoentina miainga satria zay ny fitomboany lala ny famonjena atongavana any amin'ny tany Kanana ary indrindra am'izao vanim-potoana zao hoe ray volana eo nge de ankalaza ny pasika indray tsika fampatserovana ny fiaingana mba ahafahantsika miazona inona le fiadina hoentina manatanteraka ny azakazaka ety amin'ity zao tontolo zao ty. Marina fa tsy mahalala ny vanim-potoana hafatesantsika isika ary tsy mila voatsiariko ry Andriamanitra ka hoe aza rarahina ny fiainanao ara-nofo fa mikatsaha foana ny fiainana mandrakizay fa io ny zava-dehibe tatiany Jesosy ka tsao aloha ny fanjakazoko sy ny famarinako anampy anao ny zavatra rehetra fa le fandraisantsika ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra sady vahaolana ho atsika ara-nofo ny vahaolana ho atsika ihany koa ara-panahy eo anatrehan'izay. Ny 4 amin'ny Efesianina toko 1 ka hatramin'ny 7 mifaharary kasiky ny famarinana na valahanareo mitafinondraro ny fiarovatratra kiraro ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fivavahana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetrarehetra zany de tany ny finoana ho ampinga zay azoanareo amono zanatsipika amin'ny rehetrarehetra alefan'ilay ratsy raiso ny famonjena ny fiarovandreo sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana mosy sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Mamentana ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy mba ho lasa fiainatsika ary zay no mahatonga atsika hoe tsy maintsy miresaka tsika ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo efa nisy fanazavana zany teto fa tsy mampaninona ny manao teny averina tsy maintsy miresaka tsika ny amin'ny lalana zay nitondrana ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta izotra any amin'ny tany Kanana kanefa lalana tsy maintsy nantalovana ihany koa tsy maintsy mipita amin'ny ranomasina mena zay naseho an'i Jesosy Kristy sy tonga atsika lesona hoe lehibe Jesosy natao batisa tonga de fivadikanina mandritra ny 90 andro. Misy zavatra takina ao anatin'izay satria tsy maintsy andalova an'izay mba ahafantarantsika fa ny fifadikanina zay nazava antsika tamin'ny Isaia 9:20 de ny fiverenana amin'i Jehovah fifadikanina
tena izy mira fivavahana tena izy mira fitandremana ny sabata tena izy ny tanterahan'i Jesosy Kristy zany tena fiainana zany indrindra am'izao vanim-potoana zao zay fanazavaintsika hoe andro fanavotana ny andro ny fanavotan'i Jesosy fa inona ny tokony ataon'ny olona mampahoro ny tenany zany hoe fiainana miverina am' Jehova isan'andro isan'andro mifady anina zany hoe mifady ny ratsy noho izany zany ny fomba ataoko tsy maintsy mitafy ny fiadina avy amin'Andriamanitra ary efa nisy vanim-potoana na nazavatsika anio ny afatra tiany Paoly nampitainakeny tao anatin'ny te Efesianina toko faheniny ty de fomba anankiray nentina nanazavana ny afatra napetraka Jehova tamin'ny zanak'Israely rehefa nitandrina ny pasika izy indrindra ray volantsika zao de hiditra amin'ny pasika indray de mifahara sikiny famarinana valahanareo mitafindrary no fiarovana tratra kiraro ny fahavonoana mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana tongotrareo ho fanampin'izany rehetra zany tamin'ny finoana apinga io ke le Exodosy toko 12 afatra napetraka Jehova tamin'ny Mosesy mba hampita amin'ny zanak'Israely hoe fomba manahoana no ataonareo satria olona vonona iainga de re amin'ny Exodosy toko 12 de ny 17 hatramin'ny faraky 12 de zao mivoasoratra hoe analanindra atetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarana trano zay hinanany azy de hoaniny amin'izany alina zany ny hena voatsatsika tamin'ny hafa no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mankidy azahanina mantana voandro amin'ny rano izy fa tsatsio amin'ny hafa mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary azasinareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoranareo amin'ny hafa ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy valahanareo voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingana izy ozy fa pasika Jehova io midika teny ara-pana aty amin'ny 14 amin'ny Efesianina toko fa enina ka hatramin'ny 12 mifahara sikiny famarina valahanareo mitafindrarina fiarovandro kiraroy ny fahavononam-pana avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampin'izany rehetra zany tamin'ny finoana ho ampinga rehefa tena jerevana zany de zao olona tsy mitaredretra olona nahazo fatsy olona nahazo hery ary vonona tanteraka iainga ary rehefa iainga teo tsy anatena zavatra pokaty fa isedra zavatsarotra satria io firaisana tamin'io vanim-potoana io zay nitanterahana tao anatin'ny fiboana ho sika raha nanazava amin'ny pasika de zao tandindro ny fandraisana fanasan'ny tompo ary io ny tokony hojerevantsika tokony hitandremantsika ny amin'ny fitoriana ny filazantsara zay raisitsika mandinika soratra masina tokoventsika satria io ny tandindro ny fiaingana ao amin'ny tany Egipta ka nananao hery hoentinao misedra ny zavatsarotra rehetra de rehefa mijerevantsika misy elanelany hatreo amin'ny vanim-potoana zay ninanana ny mofo tsy misy masirasira ninanana ny nofony zanak'ondry ndrana tetana tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana ny selanelam-potoana hatreo ka hatramin'ny tonga teo amin'ny ranomasina mena ny mpitana tamin'ny ranomasina mena epita amin'ny ranomasina mena tokony fiainana ny fifadikanana fa misy fanomanana melohan'izay rehetrarehetra zay fandraisana fanasan'ny tompo ary batisa ositsika ny ranomasina mena rehefa jerevana zany sy ny fiampitana ny ranomasina mena no mandeha meloha tamin'ny zanak'Israely fa ny finanana ny mofo tsy misy masirasira ny finanana ny nofony zanak'ondry fa natetiavana ny raha tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana tsy mety mifamatika io zavatra io mba tonga tsika eritreritra raha ny zanak'Israely fotsiny diniana satria tokony ho zay toy ny larina izoratsika de zao nandray fanasan'ny tompo zay tsy maintsy nandalo tamin'ny batisa fa tsy hoe natao batisa
vao mandray fanasan'ny tompo. Ary jereo ange ny fotom-pampianarana am'izao vanim-potoana zao hoe zay ny famarinany soratra masina tsy azo elana. Jereo am'izao vanim-potoana zao tsy afaka mandray fanasan'ny tompo zany ianao raha tsy vita batisa. Nefa rehefa fakafaka eny akoho ny exodosy 12. Ny zavatra misy tao de zao tsy ny olon-dehibe rery mihinana n'le zanak'ondry tsy misy kilema. Ny olona rehetrarehetra ny ankohona natao atokantrano na lehibe na kely satria tsy tsapan'ny olona fa vatsy mentina miainga ange io satria mitsangana ny nanana paska satria maika te andeha fa vao vita ny fandraisana an'io de nivoaka ny zanak'Israely. Olona andeha lavitra tsy fantatra zay zavatra mbola miandry any ary Andriamanitra mampianatra rehefa hiainga ianao de mivatsy mba hanovozana ho hery entinao manatanteraka ny dia zay ho tanterahanao satria rehefa mandeha eny manaraka ny toromarika napetrak'Andriamanitra dijantsika tamin'ny zanak'Israely fa tompomarika Jehova ny amin'ny famelomana ny zanak'Israely eny am-pandehanana. Anisan'ny famarinana anankiray zany tsy ny batisany mamaritra ny fandraisana fanasan'ny tompo fa ny fandraisana fanasan'ny tompo no tokony hanosika ny olona hiditra amin'ny batisa. Ary raha mijery fotsiny tsika ny famarinana ny soratra masina raha io exodosy 12 io ary tena namafisiny Jesosy taty amin'ny testamenta vaovao zay tsy maintsy ho jerevantsika satria lalana tsy maintsy izorana any idirana ny amin'ny tany kanana sy ahafahana misedra ny zavatra mafy rehetra tsy maintsy antalohana. Io lalana nizorany zanak'Israely io de tsy maintsy zay mahatonga antsika hoe tsy maintsy manazava indrindra koa antongotra ny paska zay ho tsarovantsika indray hoe tafalatsaka tao anatin'ny fotsika avy fampianarana fa 14 volana Nisanina ny tena paska voatendrin'i Jehova ary le paska de tandindro ny fahafatesan'i Jesosy ary nihinana ny zanak'ondry tsy misy kilema zay tandindron'i Jesosy Kristy fandraisana fanasan'ny tompo na tena nihinana na hazo vatsy hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely de niainga tsy fantatra zay zavatra hitranga eny am-piandohana any fa Jehova no mitondra de zao matoky an' Jehova fa izy no hamelona eo anatrehany zany rehetrarehetra zany noho izany zany de tsy maintsy nyresantsika zany zay ny mariky ny fiambenana fakataovana tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra natahotra nge ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte satria Jehova ny teny hidina ozy amono matoa rehetra eto amin'ny tany Egypte fa raha mahita ny raha eo am'izay trano itoeranareo de tsisy loza andrikanana anareo na noho izay fahafantarana ny loza hitranga zay fotsiny ary nanaiky nge ny zanak'Israely na tsy vita batisa ary hoaniny ny zanak'ondry tsy misy kilema vonoy atsatsio hoaniny miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira tonga de nanaiky tsy misy fepetra satria natahotra sokitratry ny loza de ohatran'izany keo tsika am'izao vanim-potoana zao hatraizany fahatahorantsika an'izay mba ahafahantsika matahotra tsy misy fepetra ny afatry ny tenin'Andriamanitra fa miova le izy tsy araka le lalina soritan'Andriamanitra de tsy mahay miambina ny olona de tonga ny loza de tafalatsaka eo anatin'izay fandringanan'izay ka tsy maintsy resantsika fandraisana fanasan'ny tompo milohany nidirana ny batisa de hitatsika fa fandraisana an' Jesosy Kristy ange zany hoe mandray fanasan'ny tompo zay finanana mofo tsy misy masirasira finanana ny zanak'ondry tsy misy kilema fanatetiavana ny rano tato ambaravarana sy ny tolam-baravarana ny dikan'izany de famerenana ny olona amin'ny laoniny indray mba handray an' Jesosy Kristy de tsy mampanenina atsika andeha hiverina kely indray satria lalina tsy maintsy izorana io mba hoentsika mandiny tena hoe nanamafovy atsika tao amin'ny teny fampaherezana nomen'Andriamanitra ka navelantsika nandalo tamin'ny sofintsika ny famarina ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema zay voasoratra ny soratra masina tsy azo edikevitra ka fotom-pampianarana tsy mifanaraka amin'ny soratra masina nandeha hiankinatsika zay hitondra fahaverezana ho atsika de tsy maintsy manazavitsika zay le fandraisana fanasan'ny tompo izay zay mitarika ny olona ho amin'ny batisa
rehefa tena jerevanao zay le hoe vaty zay nohaniny zay tsy ny olon-dehibe fotsiny nihinana n'le zanak'ondry tsy misy klema nihinana mofo tsy misy masirasira fa hatrano ny ankohonana ray manontolo tao an-trano na lehibe na kely zay midika mity ankohonana rehetra tao an-trano nandray fanasan'ny tompo daholy fa am'izao vanim-potoana zao betsaka misy nge fiangonany afaka mandray fanasan'ny tompony ankizy fa misy tena sarotiny am'izany fiangonana tadio ariny ny ankizy kely tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo raha tsy vita batisa nefa rehefa tena jerevana nifototra ara-tsoratra masina eo anatrehan'izay tsy misy mitombona tsy mariky ny fiambenany zany tsy mariky ny fifadikaniny zany tsy mariky ny fiverenana am' Jehova zany ka noho izany team-pamaranana anamana fo mampanahintsika isika milohan'izay hidirina ny pasika tsy fantatritsika zay zavatra mitranga fa ny azo antoka de hidina indray Jehova hamono ny mato rehetra raha mahita ny-dra ny amin'ny trano zay toeranareo ao izy de tsy isy loza ndraiky anananareo satria iainga tsy misakana ny loza tsy ho tonga tsy maintsy misy ny loza fa tena tianao ve notahin'Andriamanitra atanterahany ny teny fikasana tany amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo tandiny faefapolo anao fanekena mandrakizay aminy de nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana de ataoko ao am-pony kosa mba tsy alany amiko fomba honamono anatanterahany Jehova n'izany teny fikasana zany kanefa le teny fikasana ke de solodala napetrany ary ahoana ny fomba natanterahany Jehova n'izay le hoe nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy de ny tsy fitsarany amin'ny fanorony lalana atsika ny amin'ny lalana tokony izoratsika de matoko sy mihina fa raha tonga ny pasika de amin'ny fofy ny fanetretena noa iomanatsika isehotsika eo anatrehan'ny Jehova indray afahatsika manatanteraka zany pasika ankasitrahan'Andriamanitra zany mba tsisy loza andringarana atsika voninahitra an'Andriamanitra rehetra davakisika sotranao Jehova Andriamanitra ray no teninao indray zay tonga taminay teny mamelibelona ny fanakanefa teny manitsy azo velany tehatra amin'ny fombafomba mpivavahana araka ny teny Jesosy hoe fanaondrazana fa mampianarinay kosa hijery ny famarinany teninao mba tsy alany dringana anay de matoko sy mihiny fa hijery misambatanao ilainao hijery ny kristianina ianao hijery ny firenena ianao indrindra amin'ity taona 2023 ty ianao ny fanoteny fandalitra eo zavatra sarotra ary naseho anao tamin'ny alala ny fivoahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte zany fa vao mivoaka de fanenjehana zany no hiainanay fa zavela atahotra zay fa ny teninao efa tonga hoe ianao ny hiado anay fa zay kosankena meanay ny hery mba fanay mandroso mandrakariva tompo de misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy mamonina ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amitsika mandrakariva